tokony roso ao anatin'ny fividianana solombavamboaka vaovao i Madagasikara hoy ny fanambarana nentin'ny fikambanana tanora malagasy miroso na ny tamami raha toka tsy tanteraka izany dia tokony karoka vahaolana sy marimaritra iraisana ny solombavamboaka sy ny filoham-pirenena. Tsy afaka miara-miasa intsony ny fahefana-panatanteraka sy ny fahefana-panolalana amin'izao fotoana izao araka ny fijerin'ny fikambanana tanora malagasy miroso na ny tamami. Mba hiarovana ny tombotsoa iraisana, ilaina ho ny fikambanana ny isian'ny fifanarahana eo amin'ny fahefana-panatanteraka sy ny fahefana-panolalana. Raha toa tsy misy marimaritra iraisana hita dia mandroso sosokevitra amin'ny fandravana ny anteny meram-pirenena ny tamami. Zahay teo aloha teo dia fanambarana ny tamami mbola tsy nisy fandravana firenena tamin'izany dia hoe raha vao ny Assemblée nationale satria dia be loatra ny fanitsakitsangana am-panorenana ataon'ny solombavamboaka. Tamin'izany zay dia efa nanamafy an'izany dia raha tsy malala ny zava-misy satria ny teny zay tamin'izay hoe tsy misy ASVM zany eo fa ASVM fantôme no misy eo nivony zany Assemblée nationale zany ka afaka pitso ambadika pitso reo ivadika aminareo foana. Mitaky ny rosoana amin'ny fifidianana solombavamboaka mialohan'ny fotoana ary ny fanemorana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanorotsaina izay voatondro ho toto-tsaina ndraiky amin'ny 3 Jolay 2024 ny tamami. Dia izay anivon'ny tamami dia mangataka nanaovana élection anticipé ny solombavamboaka. Amafisina ny fanambarana nataonay tamin'izany fotoana zany na dia mbola tsy nisy fandravana firenena dia efa niteny zao hoe raha vao ny Assemblée nationale satria tsy afaka hiaraisana intsony ny mpanatanteraka sy ny mpanao ny voalaza teo satria izahay ne raha mijery ny fitantanana ny rahapirenena raha mijery manao analizy manao fampafakana ny valiteniny ACC satrinay izy mba hifanaraka ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna nefa rehefa tonga amin'ny fitenenana hoe akory atao dia alao mandray fanapa-kevitra matotra. Mba isian'ny fitoniana dia veriny tamami ihany koa fa ilaina ny isian'ny fandaminana ara-pôlitika mialohan'ny rosoana amin'ny fifidianana.